Miara-miasa trany amin'ireo sehatra tsy miankina ny fanjakana ankehitriny ka izany indrindra no ny fanaovantsony fifanekam-piara-miasa teo amin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana Aronjona sy ny groupe AKESSON ny 12 janoary 2020. Ity groupe ity izay misehatra amin'ny famokarana vary, katsaka, kafe ary kakao. Tanjona amin'izao fifanaovantsony izao ny amporisihana ny sehatra tsy miankina, andray anjara feno amin'ny velona rano napetraka ny fitondram-panjakana izay tanjona lehibe tratrariny ministera fambolena sy ny fiompiana Aronjona dia ny fahavitantena ara-tsakafo ho an'i Madagasikara. Isan'ny tanjona izay apetraky ny ministera izao fitondram-panjakana izao, fampokosihana ihany koa ny sehatra tsy miankina andray anjara feno ao anatin'ilay velorano izay napetraky ny filohan'ny repoblika dia ny fahavitantena ara-tsakafo an'i Madagasikara. Fantatritsika fa mety voafetra ihany ny ezaka ataon'ny ministera sy ireo mpiara-miombina antoka fa izany tanjona lehibe izany dia raha manana rehetra ka tena ilaina izany ny fandraisana anjara ny sehatra tsy miankina malagasy toy izao satria dia orinasa malagasy tanteraka io orinasa io amin'ny fampiasam-bola hisehatra anatin'izany sehatra famokarana izany. Maharitra 3 taona ny faharetan'ity fifanaovantsony teo amin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana Aronjona sy ny groupe AKESSON ity.